atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa atsika sandry vaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa atsika sandry vaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatrantsika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy efitrefo. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray. Olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fahia. Ankafaliagna no iarabanantsika jiaby agny an-tokantragno izay magnaraka tsy tapaka ity radio faniry, radio izay manambatra antsika olo araiky ity. Ny Andriamanitra tompontsika dia Andriamanitra mikolokolo ny zanany, tsy manadino ny vahoakany, koarary ny raha misaotra azy atsika amin'ireo fahasoavana maro omena atsika eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Amin'ity alahady tsotra fa 7 mandavantaona ity dia omeny eglizy loa hevitra hodinihina sy iainana atsika dia ny hoe fianakaviana iray ny olombelona. Andeha hoenointsika sy horaisintsika i Kristy tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ireo vaky-teny masina omeny eglizy atsika amin'ity alahady tsotra fa 7 mandavantaona taona B ity, izay arahiny fampianarana ray aman-drenitsika dia Monseigneur Archevêque Benjamin Marc Ramarson. Finoana sy fitiavana no entsika magnaraka sy mandray zegny hatramin'ny farany. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra, vaky-teny masina voalohany, boky Jenezy. Hoy ny Tompo Andriamanitra, tsy tsara raha irery ny olona, fa anaovako mpanampy azy mitovy aminy izy. Ary ny Tompo Andriamanitra izay efa namorona tamin'ny tany ny biby rehetra eny an-tsaha sy ny vorona rehetra eny amin'ny abakabaka, dia nampiavy azy ankeo amin'ny Adama mba hitany izay anononany azy avy. Hitondrany zava-mananaina rehetra ny anarana omeny Adama azy avy. Dia nomeny Adama anarana avokoa ny biby fiompy rehetra mba minivorona eny amin'ny abakabaka sy ny biby eny an-tsaha. Nefa tsy hitany izay ho mpanampy any Adama mitovy aminy. Ka nataon'ny Tompo Andriamanitra reniky ny torimaso i Adama dia natory, ary nalainy ny taolantehezany anankiray fa nofo no nakombony ho solony. Ny taolantehezana nalainy Tompo Andriamanitra tamin'ny Adama dia namorona ny vehivavy iray ka nentiny teo amin'ny Adama. Ary hoy Adama, amin'izao ity no taolana avy amin'ny taolako
sy nofo avy amin'ny nofoko. Antsoina hoe vehivavy izy satria nalaina avy tamin'ny lehilahy. Noho izany andao ny ray aman-drenin'ny lehilahy ka ikambana amin'ny vadiny ary ho nofo ray ihany izy ireo. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Vaky teny masina faharoa, taratasy ho an'ny kristianina Hebrio. Ry kristianina havana, ilay natao ambany vetivety noho ny anjely dia izy Jesoa. No hitantsika no satroana voninahitra sy fiandrianana noho ny fahafatesana ny aretany. Fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia nanandrana ny fahafatesana mba hamonjy ny olombelona rehetra izy. Fa mendrika an'ilay antony sy fototry ny zavatra rehetra izay mitondra zanaka betsaka ho any amin'ny voninahitra, ny nandavorary ao amin'ny fijaliana, ilay iaviany famonjena anireo. Satria fototra iray ihany no ny avian'izy rehetra, na ny manamasina na ny amasinina. Any ka tsy mahamenatra azy ny miantso azy ireo hoe rahalahy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra.
tsika mianakavy aneny tompo ho tanteraka tokoa ny izany evanjely masina nosoratany masinday marika vonenahitra ny ho anao re tompo tamin'izany andro zany nanatona ny Jesosy ny farisiana mba hakafanay azy ka nanontany hoe mahazo misoabady va ny lehilahy ary izao no navaliny azy reo ahoana no nandidiany Moizy anareo dia hoy izy nomeny Moizy lalana anao taratasy fisoram-bady sy soabady ny lehilahy fa hoy kosa i Jesosy ny amafiny fonareo no nanoratany izany didy izany ho anareo fa tamin'ny andohany zao tontolo zao dia lehilahy iray sy vehivavy iray ihany no nataony Andriamanitra noho izany dia andaony ray aman-dreny ny lehilahy ka ikambana amin'ny vadiny ary ho nofo iray ihany izy roroa koa tsy roa intsony izy fa nofo iray ihany koa aoky izay nakamban'Andriamanitra tsy ho sarain'olombelona no nomby tao an-trano dia nanontany amin'izany indray ny mpianany ka hoy izy taminy na iza misotra ny vadiny ka mampakatra vehivavy hafa dia mijangajanga mandika ny lalala mpanambadiana ary raha ny vavy koa no misotra ny lahy ka manambady hafa dia mijangajanga ary nisy nitondra zazakely maromaro mba metrahany tanana nefa notenenany mpianatra mafy ireo nitondra ka tezitra Jesosy noho nahita izany sady nanao taminy hoe avelao anatinay ny zaza fa aza raranareo satria nito azo no anany fanjakan'Andriamanitra lazaiko marina aminareo fa na iza tsy mandray ny fanjakany lanitra tahaka ny zazakely dia tsy hiditra any dia nofihinany izy reo sady nametrahany tanana ary nitsofiny rano izany ary kankalazaotsika ny teniny tompo dera ny ho anao ry Kristy ry kristiana ava-malala amin'izao alahady 1 oktobra 2024 zao alahady tsotra fa 17 mandavataona alahady anomboasika eran'ny dioseze ny fikatrona pastoraly ka idirasika amin'ny fetrehana ny synode fafito fizanonana fahatelo na 3e session ho isika ka ny lohevitra sady tanjona manentana antsika no sady koa toe-panahy dia ny hoe fianakaviana eglizy kely mifampisimbona mifanasoa mikasaka ny soiombonana azo lazaina fa sady fanoizana no fivelomana ny canne 2024 fihavanana anasitrana an'izao tontolo izao piray tamposika ziaby ary ivelomana lay toe-panahy laika zay nankalazaisika tamin'ny alahady lasa teo ry kristianina havana mahavarina tokoa ny fandaharan'Andriamanitra fa ny lohevitra amin'izao alahady fa 17 mandavataona izao dia mikasika indrindra
nidinika irisika tao olo araika sika ziaby fianakaviana raiky n'olombelona frately toto iny papa François amin'ny atsiklikany sy ara ihany koa ny manamarika fa ao anatin'ny volana oktobra sika zao volan'ny rozery volana eratsika amin'ny masiny Maria ary ibanjinatsika sy andalinatsika ireo mistery efatra ny mistery ny famonjena ka ndeha ho ampisahivisika kely afahasika mivelona azy bebe koa ary ampirisinatsika amin'izao volan'ny mission zao ary afahasika miombona bebe koa amin'izay sinoda tanterahisika zay ary iombonantsika ihany koa amin'ny sinoda erantany any Roma kehitriny fantatratsika ary fa mizara efatra ho isika teo ny mistery ny famonjena ny mistery ny fahatongavanao nofo ny mistery voalohany ny mistery faharoa mistery ny famirapiratany fahazavana zay imasinday papa Joan Paul faharoa no nanolotra azy ho antsika ary ny mistery zay mistery banjinatsika ny asa mpamonjena no tanterahin'i Jesoa ka alaisika tahaka amin'izao volan'ny missiona zao dia izy ny toriteny ka ny fampianarany no manazava ny fiainantsika ny fahatelo dia ny mistery mampalahelo zay banjinatsika bebe koa ny fahafoizan'i Jesoa ny tenany teo amin'ny lakroa ho fanavotanantsika ary ny fahaefatra dia ny mistery be voninahitra maneho ny fisanganako velona zay andrandrasika menakavy io lelazay ny masinday Karl Acutis ny Eukaristia no lalana mazava sy malaky mitondra amin'izay fisanganako velona miaraka amin'ny Kristy izay ka izay indrindra ry kristianina havana sarobe tokoa izao volany rozery izao andinisika manontolo ny fanavotana antsika ary matoa napetraky ny eglizy iny chapelet dia sy hoe manonona an'ireo fiaraban'ny anjely fosiny sika fa indrindraindrindra hoentisika mandinika lalindalina koa an'izay mistery famonjenasika zay ka raha miresaka an'izany rehetra zany tsika dia mitamberina ho ansaina tokoa ny kongressy ny ekipany rozery mino sy matoky aho fa nahazo angovo vaovao izy ireo ka afaka manentana antsika eo vezy aby amin'izao volany rozery zao sy azosika adinoinao koa fa izao volany oktobra zao isika miaraka amin'ny masimbavy Terezin'i Jesosy zazakely isika izy manko no mpiaro ny mission no ivavahasika amin'ny mission fanirahana zany hoe ahatonga sika ho tabernakla velona tahaka ny masiny Maria zay banjintsika amin'ireo mistery ihany koa ary dininsika amin'izao volany rozery zao ka ahatonga sika ho missionnaire tahaka ny masiny Maria vonina mahafoy vonina manompo ka mamafy fiadanana sy fanantenana ary fihavanana amin'ny toerana rehetra misy isika sy amin'ny fotoana rehetra ry kristianina havana izany rehetra izany no ampisahivana mba hanosika sika bebe koa ilaza indray fa sy misy ny kisendrasendra ao amin'Andriamanitra fa ataony zao rehetra zao ahasoa zay tia azy sy tiany matoky ary sika fa tena setrak'Andriamanitra tokoa ny risoasika lalindalina koa amin'izao sinoda fafito zao kehitrehesika ny fizanonana fahatelo 3e session isika session zany asa zay sy mainsy ho tanterahisika ka hatonga sika ho eglizy velona velomin'ny batemy ka zary tabernakla velona miombondalana amin'ny sinodany eglizy erantany sika ho isika teo amin'ny zany fikasana ny fiombonana sy ny fandraisana tanana ka iraina communion participation mission ho isika ka ny tanjona dia ny ahafahasika mivelona ny synodalité zay naverimberina matetika amintsika sinona moa zay fa ny fiarahan-dalana manorina ny trano be iombonana ary zay le fihavanana matimatisa sika ka hatonga sika olo raika tokoa fihavanana sady kristianina no malagasy ary ataoko fa mbola manakoako ao anatin'ny saisika ao anatin'ny fosika ny afatra napetraky ny eveka ary napetraky ny nonce apostolika mikasika an'izay fihavanana zay sy mainsy maniteraka ny evanjely n'ilay fihavanana mba hahatonga ny fihavanana sady kristianina no malagasy ka hahatonga sika anarina indray ny tranobe iombonana efa tena robaka amin'izao fotoana zao ka handresy ny fiovan'ny toetrandro zay mahatonga an'izay fanapotehana zay ry kristianina havana hiaraka amin'ny masiny Maria tokoa ary tsika hivavaka amin'izao volany rozery zao no iombona koa amin'ny asa tanterahisika
ka engany ny fanaovasika ny synody iombonasika amin'ny synody eran-tany mba ho senakla tokoa tahaka ny senakla zay niarahan'ireo apôstôly nivavaka tamin'ny izy niandrandra ny fidinan'ny fanahy masina ka engany izay fanahy masina nankaherin'ny apôstôly zay koa no ankahery asika ka sy ho mpitandamba isonisika na ho mpanjifa fa tena ho tompony ho mpikatroka sy consommateur fa tena ho acteur ka hitondrasika amin'ny fivelarana manontolo eo anivon'izao tontolo izao ady sady dia raha teo moa ny fiainana ka amin'izay hiady amin'ny rasysika ary dia amin'ny fanorenana ny tsara ka ny tsara dia ny fivelarana sika amin'ny fifandraisana eo anivon'ny tontolo iainantsika dia ny zavaboary eo anivon'ny tontolo mpiainasika dia ny fiarahamonina sika ny tontolo mpinoana dia ny mahazanak'Andriamanitra sika hiaraka amin'ny masiny Maria tokoa ary sika amin'ny famakivakiana ny ty volany rozery ty amin'izao fanaovana ny synôda izao ka atonga sika tokoa ho missionnaire ka hitorony vaovao mafaly ka anatanteraka ny targetran'izao synôda izao eglizy velona velomin'ny batemy ho tabernakla velona miombona ka zary génération mpanorina tokoa isika mpanorina ny fianakaviam-ben'Andriamanitra ahatonga sika ziaby olo raiky ho frately toty araky ny afatra ny papa zay asongadiny matetika dia ny hoe missionnaire zay vita batemy rehetrarehetra ry kristianina hava ny atao hoe kristianina dia sy hoe mahalala akandrina fosiny an' Jesosy fa raha mino azy sika dia izy no Andriamanitra sy mpampianatra izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana izy ny tompony fiainana ka ahatonga sika ho Kristy mpiarabelona amin'olona isan'andro isan'andro tsy amin'ny teny ataosika fosiny ny mahakristianina sika raha izany fa ny fiainansika manontolo io lay averimberisika hoe fahaizana mampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro ka ahatonga sika ary ametraka mazava ny safidy na anaraka ny hevitra izao tontolo izao sika ka ahatonga sika hiavinavina ifanilikilika sy mifanaraka feno fialonana feno fisaraham-belasi araky ny lohevitra ny evanjelika apotika ny fiainansika na afaka andresy ny fitiavatena isika ka ampanjaka ny fihavanana ka ahafahasika manorina tontolo mpiainana vaovao anjakan'ny rariny sy nisiny ka hikasahasika ny soeombonana hifampisimbana sy fanasoa na koa anangana rindrina ka mifanapotika mifanilikilika ary dia hitasika ny vokatrin'izany amin'izao andro iainasika izao ny ahafahasika ary ahay anao an'izay safidy izay no mahatonga sika manatanteraka an'izao synôda izao fa indrindra ty fizanonana fahatelo ty zay naverisika teo ny teny faneva sy ny teny fanirana raha tao amin'ny teny hafa ary zany rehetra zany ry kristianina havana ny fanatanterahasika an'izao synôda izao dia karazana laboratoire toerana anaovana dinika anaovana fandalina anaovana ny zavatra rehetra mety iseho ka atonga sika rehefa mivoaka ao avao amin'ny laboratoire zay fa voavolavola sara dia anjary iroso ho eglizy velona velomin'ny batemy vokatra ny safidy zany ka zary tabernakla velona tahaka ny masiny Maria zay nivolavolan'Andriamanitra ary zay no ezaka ataon'ny eglizy zay zao synôda izao ka raha voavolavola ao anatin'izay laboratoire zay sika ka tahaka ny masiny Maria ho tabernakla velona dia afaka mifampisimbana mifanasoa ka noho izany ry kristianina havana sy resaka dinika ankandrina fosiny zany no ataosika eto na koa araky ny fomba fiteny mahazatra hoe atrikasa fa tena asa misy no ataosika asa mivantana ka ahitasika vokatra rehefa avy eo amin'ny fiainansika ka hatonga sika ho tabernakla tahaka ny masiny Maria ry kristianina havana ny tenin'Andriamanitra amin'izao alahady izao alahady anomboasika ty volana oktobra ty volany rozery isika anomboasika n'izao synôda izao fizanonana fahatelo dia misarika ny saisika tokoa arak'izay voalaza zay andinika ny tena fototra ny fiainansika io zany ny laboratoire voalohany dia sinina zay fa ny fianakaviana sy ho isy anefa ny fianakaviana raha sisy ny fanambadiana ka io lay lazaisika hoe fototra sy mainsy dinina ary io indrindra nefa no marary amin'izao fotoana zao ary mila ho alalinina tsara mba afaka ifampisimbana sy fanasoa isika
ka zay indrindra ry kristianina havana mitaky safidy tsara ny fivelomana ny fanambadiana, miankina ny fipetraka ny fanambadiana, fipetraka ny tokantrano no ahafahantsika manao depart vaovao, mitondra amin'ny pentekoty vaovao, ary zay ny rina isaky ny misy ny fanorenana tokantrano fataro fa depart vaovao mandrakariva io. Ka oka zava amitsika fa ny fanambadiana ny loharan'ny fianakaviana, resasika amin'izao synode izao zay avy amin'ny fianakaviana, eglizy kely ny dinika rehetrarehetra. Tena mahavarina zany satria sy isika no ny safidy ireo tenin'Andriamanitra ireo, fa tenin'Andriamanitra voatondro amin'izao alahady fa 7 zao. Sy sendrasendra tokoa ka izay indrindra ry kristianina havana oka ho alalinitsika amin'izao dingana ny synode zao io resaka fanambadiana io. Ny azo tokoa ny razasika no vanikolakana de tanina ny rininy tsara, matoa ny fianakaviana mipetraka sy mizoro sara ary afaka manampy asika, de satria ny tanina ny riny zany hoe ny fanambadiana no sara fipetraka koa, miankina be dehibe amin'ny fianakaviana tokoa manko ny fiainantsika. Nefa fantatra sika fa ny fianakaviana dia miankina be dehibe amin'izay resaka fanambadiana izay, satria izy ny fototra ahafahasika mametraka an'ireo fifandraisana fototra zay mandrafitra ny mahaolona isika. Sy magaga zany satria sy isika no nahary ny fanambadiana araky ny enosika tamin'ny vakiteny teo fa Andriamanitra misy. Sy isika zany no namorona ny fianakaviana enosika amin'ny vakiteny voalohany, sy ny eglizy no nanorona ny fanambadiana. Na malagasy ianao, na vazaha anao, na silamo, na adventiste, no arian'Andriamanitra nambady ny olona. Raha nahary asika hitovy endrika aminy, Andriamanitra dia nahary ihany koa ny fanambadiana, ary zany efa fantatra ny razantsika na de somamy samby azy. Ka izay ny mahatonga azy milaza hoe ny fanambadiako namana, sarobidy ho an'ny razana tokoa ny namana, ka nahatonga azy milaza fa ny dikany ny secret de sinina fa sy ambaratelo, zany hoe anankiroa ihany zany no afaka manorina n'izay fanambadiana zay. Midika zany fa sy mety ho maro ny namana fa tokana, ka izany no naharian'Andriamanitra ny fanambadiana hatrany amin'ny voalohany, satria ny vady no namana voalohany ka ho tokana sy azo sarana. Mbola io fahendreny ny razana io ihany koa, na de mbola somamy samby ary hoy ny voalazasika teo, no mahatonga azy manohy hoe ny anambadiako terahana. Tanjo ny fanambadiana io sodrano avy amin'Andriamanitra ary sy avy amintsika olombelona. Maro no ny zavatra azo resana amin'izany, fa izay indrindra no ataosika amin'izao synode izao, andiniansika an'izay mba ahatonga sika ifampitsimbana, ifanasoa sy mahagagary ry kristianina havana. Ny valitenin'i Jesoa raha nanantona azy ireo farisianina nanontany azy mikasika ny fanambadiana, mahazo misaobady va ny lehilahy? Nilaza mazava Jesoa fa no ny amafy ny fonareo no nahatonga ny Moizy nanatanteraka ny lalàna io. Sy hoe ny lalàna no naharian'Andriamanitra asika, fa hoy Jesoa ny amafy ny fonareo no nanoratana izany didy zany ho anareo. Fa tamin'ny andohany zao tontolo zao de ny lehilahy iray sy vehivavy ray ihany no nataon'Andriamanitra. Noho izany de andao ny ray aman-dreny ny lehilahy ka ikambana amin'ny vadiny, ary ho nofo ray ihany izy roa, koa sy roa intsony izy fa nofo iray ihany. Ka oka zay nakamban'Andriamanitra sy ho sarain'ny olombelona. Ka izay indrindra ry kristianina havana, ny fototry ny mahaolona misy zany ny fanambadiana, mifototra amin'ny fo, ka ny fo eto dia sy maintsy misy fibebahana mba ahafahasika mametraka an'io tanjony fanambadiana io, ka hatonga sika ifanasoa sy ifampisimbana. Ka izay indrindra araky ny voalazan'ny razantsika ny fanambadiako namana, zany hoe mitovy zo sy asina ka mifanaza ny mpivady. Raha ny fafinaretana ampianarin'izao tontolo zao no tafiditra ao am-posika dia sy izay no zava-misy fa zavatra hafa, zany hoe zary fitaovana fa sy namana ny vady ka manjary mikorotana, satria ny afinaretana ny tadiavana fa sy ny fiombonana ary sy ny fifanasoavana sy ny fikasana ny soiombonana, ka ny afarany dia mifanapotika
ary zay no mahatonga an' Jesoa fa avy ao amin'ny fo ao no manimba sy manapotika asika rehefa miresaka ny fo io sy ilay tova fa ny maha olona ny olona misy ny tiany ambara io ary zay no mahatonga asika malagasy milaza hoe sitrapo zany hoe avy ao amin'ny mahasikasika misy no atao hoe sitrapo ny an'ny fanambadiako namana zany anana taranaka faramandimy ary de zay no narian'Andriamanitra sika tamin'ny voalohany fantatra ny razasika ny amafy ny fosika no mampiovany zany ka natonga an' Jesoa koa nametraka amin'ny toerany fanambadiana ho an'ireo nanatona azy. Maro ny zavatra potika amin'ny fiainantsika raha rava ny fanambadiana fantatra sika ny vokatran'izay satria no arian'Andriamanitra ho ao amin'ny fianakaviana isika ary ao anatin'ny fianakaviana no ahitana ny tena fivelarana. Fanontaniana mipetraka voalohany mety ao ansaisika nefa sy ho afaka ho resasika eto ahoana ary ny momba n'ireo voatokana sy pretra zay sy manambady momba ny tokantrano rava dia aoka ho resana ihany koa io ahoana ny tokony atao azy dia izao mila fandalinana sy fiaraha-midinika araky ny zava-misy ny momba azy ireo ka sara mampirisika anareo manatona ny pretra andinihana zay zava-misy eo amin'ny fiainanareo ka ahafana misery zay azo lazaina sy azo tanteraina momba an'izay. Io indrindra no natonga ny papa nanao fanentana ny exhortation apostolique ary efa nanao synode mikasika an'izany misy sika ka misy azo alalinina mikasika an'izay tsy ho vita sika eto moa no mizarazara an'izay fa amporosina isika fanindra amin'izao synode izao anatona ny pretra ary fampidinika satria sy mitovy ny antony ny fisarana ho an'ny olona tsirairay ka na izany na sy zany dia aoka ho fantatra sika fa momba ny tokantrano sy misy empêchement lay ataosika hoe tokantrano imaso de sara ihany koa manatona an'ny pretra isika mba azo ny fahasoavany sakramentany mariazy sy tokony ampatahotra sika ny fanambadiana satria araky ny averimberitsika teo no arian'Andriamanitra ao anatin'ny fanambadiana ny olombelona ka ilaina ny sodrano amin'ny alalan'ny sakramentany mariazy. Aoka fantatra sika ry kristianina havana fa ny sakramentany mariazy irery ihany no ifanomezan'ny olona fa simba ny pretra sy ny pretra no manome ny sakramentany mariazy na ny diakra fa ny sakramenta rehetra de izany fa ny amin'ny mariazy de vavolombelona manokana ny pretra na ny diakra fa misodrano fa ny manolotra ny sakramenta de izy mivady no mifanolotra n'izay sakramenta zay ka izay ny mahafahasoavan-dehibe n'io sakramenta io ka oka sy ho varimbarina isika toy ny sakramenta rehetra de varavarana misokatra amin'ny depart vaovao isika amin'ny fiainana vaovao ka oka iroso sy atahotra isika de ahoana nefa momba ny pretra sy ny voatokana araky ny lazaiko teo sy anao resaka lava be isika fa ny masindaha-Paoly ao amin'ny Efeziana de fa naminetaka fanazavana mikasika azy io ka ao amin'ny synode ihany koa isika no andinika momba n'izany rehetra zany ary hianatra sy andalina an'izay rehetra izay ka manana fotoana sara zany isika rehefa manatanteraka an'io synode io fa ny zava-dehibe araky ny lazaisika teo dia fototra lehibe amin'ny fiainansika ny fanambadiana ka aoka hiara hivavaka isika menakavy anao vavaka totoafo ho an'izao synode izao ary mampirisika sika fianakaviana eglizy kely roso amin'izay fanaovana vavaka totoafo zay fandrindra isaky ny asabosy araky ny efa mahazatra sika raha ny vakiteny amin'izao mandavataona zao mo resasika dia mitoy ka ny toetra ilaina ivelomana an'izay rehetra zay de zay nambarany Jesoa tamin'ny alahady lasa teo dia ny fanetretena sy ny fahasorana ao anatin'ny fahamarinana ka aokary ivelona bebe kokoa an'ireo afatra napetraka tamintsika tamin'iny alahady inysika raha ite
asapa sy alala ny mivaky teny arosony eglizy amizao mikasika ny fanambadiana ka anana ny toetran'ireo ny toetra fahasorana sy fanetretena. Ry Jesosy Tompo ampianary tokoa ary zahay alala sy asapa fa ny fifandraisana dia sy tanteraka raha tsy ao anatin'ny fanetretena sy ny fahasorana ary fifampitokisana. Ianao ny loharano sy fototra ny fiainanay, miatrika izao synody izao zahay ka ingany ny fanainao anilo izay dinika rehetra ataonay ka hatonganao eo anivon'ny fiainanay ary ivon'ny fiainanay. Noarinao fototra sy loharano ny fianakaviana, ny fanambadiana, ny azo ny vanikolakana, ny tanina ny rinony tsara, ny fianakaviana ny fototra ny fiainana, fototra ny fiarahamonina, fototra ny eglizy. Raha mizotra sara ny fianakaviana dia mizotra ny fiarahamonina, mizotra ny eglizy. Milaza miara-mahita nefa isika fa voazongozona ny maizy azy ny fanambadiana sy ny fianakaviana ka izay indrindra ry Jesosy Tompo arosay amin'izao synody izao ny sodranonao ny fanainao masina ka ny fototra ny dinikanay rehetra dia ny fianakaviana eglizy kely ka mivavao any tokantrano rehetra eran-tany mba hanjaka tokoa ny fifampitokisana, ny fifankatiavana, ny fahasorana ao anatin'ny fahamarinana sy fanatretena. Masiny Maria reny eo mitodika aminao zahay ho an'ireny mpianakaviana maro miatrika ny fahasarotam-piainana. Toanao mbavaka ireo vehivavy maro izay voahososy ny zo mankasina. Toanao mbavaka ny dinika mba ho senakla tokoa izao synody izao. Masinday Josefa ray mpiaro ny eglizy eran-tany ampio ny ray rehetra mba samy hivelona ny vokasion amin'ny toerana rehetra misy azy. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesosy lay mpiantony tsara raha nolotra ny ainy olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray. Olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Faniry.